Anio alakamisy faha 12 ny volana febroary taona 2024. Evanjely masina nosoratan'i Masina Marka, nalana tao amin'ny toko 7, andininy 420 hatramin'ny 130. Ny amboa-kely koa mba mihinana ny sombitsombin'ny mofonjaza ao ambany latabatra ihany. Tamin'izany andro izany, i Jesosy dia nakany amin'ny faritanin'ny Tira sy Sidona ary niditra tao an-trano anankiray, fa tsy teo fantatr'olona, nefa tsy nahazo ny hery. Fa vetivety foana dia nisy vehivavy anankiray nanjanaka azo ny fanahy maloto nandray izany, ka tonga ny akohoka tamin'ny tongony. Jentily avy amin'ny firenena Sirofenisa ravehivavy, ary ny nangatahany taminy dia ny androan'ny demony amin'ny zanany vavy. Fa hoy izy taminy, aoka ho voky aloha ny zanaka, fa tsy mety raha alaina ny mofonjaza ka atsipy ny amboa. Dia namaly ravehivavy ka nanao taminy hoe, marina izany tompoko, kanefa ny amboa-kely koa mba mihinana ny sombitsombin'ny mofonjaza ao ambany latabatra ihany. Ary hoy Jesosy taminy, mandehana fa noho izany teny izany dia efa niala tamin'ny zanako vavy ny demony. Noho ny tonga tany an-tranony izy dia nahita ny zanany vavy nandry teo am-parafara fa efa nialan'ny demony. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.